enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisan'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ity miraro ny soa indrindra ho an'ny tsirairay avy ary koa ny vavaka ao asandratsay dia ny ahafahanao mahafantatra an'Andriamanitra bebe kokoa ny itoky aminy indrindra ny teny fikasany ary ihany koa mba ahafahanao mijoro vavolombelona eny amin'ny toerana rehetra misy anao tsirairay avy eny. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona ny dia vavaka isika. Andriamanitra tsara indrizan-danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra, ianao ilay tompo-panjakanay, ianao ilay itokeny fonay, ianao ilay hany Andriamanitray ary ihany koa anireny etaitaponay ary indrindra ny amin'ny fanirinay amin'ny fiavianao tsy ho ela eny amin'ny raha lanitra ry ray mpanjakanay io eto izay ankehitriny dia andray ny teninao indray dia mangataka aminao izay mba mela mifahatosoanay sy ny elokay ary ihany koa sokafo ny foa mampananay fanay mandray izany ka mba hitsimoka ao anatinay ny teninao aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ilay hany mahazo mitsara. Ny devoly no fahavalona mafy ny ahidratsy. Any amin'ny andininy hafa amin'ny soratra masina dia ambara fa anjely lehibe anankiray nantsoina hoe Losifera io fahavalo io izay ny kimo tamin'ny mpanao azy. Niandany tamin'ny Losifera ny ampahatelo ny anjelin'ny lanitra tao anatin'ny fikominy ary voaroaka tany an-danitra ny hafaran'izy rehetra. Misy fanontaniana lehibe mipetraka avy amin'izany hoe nahoana Andriamanitra no nahary anjely izay nampiditra ny fahotana eto amin'izao tontolo izao? Hitantsika amin'ny fandinihana ny toetra an'Andriamanitra ny valiny. Hoy ny Baiboly manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Fitiavana marina dia tsy maintsy manome safidy malalaka. Tsy ilain'Andriamanitra ny fitiavana avy amin'ny anjely na olona izay tsy manan-tsafidy afa-tsy ny ho tia azy raha teo. Tsy solosaina nambarina hiteny hoe tiako ianao isan'andro akory isika. Ny fahafahana mandray fitiavana dia midika ho fahafahana mandahana izany ihany koa. Ny olona afaka dia tsy maintsy misafidy ho an'ny tenany na ho tia izy na tsy ho tia. Mitako fahafahana ny fitiavana saingy ny fahafahana dia mety ampidi-doza ihany koa. Tsy afa-misaraka ireo foto-kevitra ireo anatin'ny lohahevin-dehibe ny fifananjinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Maneho izao tontolo izao ny tanimbary eo amin'ny fanoharana izay misy vary sy tsy parifary na misy zava-tsy ho goavana azo antenaina azy eto amin'izao tontolo izao dia ampoizina izy zava-dratsy lehibe mifanindran-dalana aminy ihany koa. Hoy ny tompon'ny tanimbary eo amin'ny fanoharana momba ny vary sy ny tsy parifary manao hoe aoka ihany ozy izy hiara-maniry izy ireo roa ambara mpiaviany fararano. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao ny farany. Tsy maintsy avela hitombo sy hamoa ny ratsy mba hiarihary ny tena toetrany. Rehefa hita mazava ny vokatry ny fahotana vao azon'Andriamanitra fongorana tanteraka ny ratsy. Rehefa vitan'Andriamanitra izany dia tsy hiverina hipoitra intsony ny faharatsiana, tsy hiverina fanindroany ny fahoriana. Maneho sokajin'olona roa ny fanoharana. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsy parifary dia ny zanak'ilay ratsy.
manapa-kevitra ny olona rehetra mandritra ny fiainana, na iandany amin'ny tsara izy na iandany amin'ny ratsy ao amin'ny ady lehibe. Tsy maneho izao tontolo izao fotsiny sary anohatra fa maneho ny fiangonan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao ihany koa. Ny asa-pamonjena ao am-pon'ny olombelona, ny soritsoritany fanoharana, ary ny fiangonana koa dia tahaka n'izao tontolo izao misy vary, misy tsy parifary. Tsy izay rehetra mitonona ho kristianina no mamela an'i Jesosy hiditra amin'ny fiainany ko satria tsy mahay mamaky ny ao am-pon'ny olona isika dia mila tena mitandrina mba tsy hitsara azy ireny. Andriamanitra irery ihany no hany mahazo mitsara amin'ny farany. Irina dia ho mpanompo mahatoky tokoa ny isika tsy hitsaran'ny hafa. Tsy anjarantsika no miteny amin'ny hafa na voavony izy na tsy voavonjy fa isika kosa dia mangatany fanahy masina hanam-pahendrena ary joro manjakariva amin'ny fanarahana ny tompo. Amen. Andriamanitra tsara indrizinanitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, ampianaro izay tompo mba ahay akalesona ny amin'ireo fanoharana izay nomenao anay, ka mba ho voatsarany izahay ary hanam-pitiavana ihany koa satria ianao dia fitiavana. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.